Radio Don Bosco mba hoan'ny fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny Alarobia maraina amin'ny folo mba hoan'ny fandarana ho Fanabeazana ny olom-pirenena mba hoan'ny dia faliana tanteraka no iarabanantsika rehetra zay manjoy ny njapeon'ny Radio Don Bosco amin'izao Alarobia maraina izao raha izao nao manaraka azy raha ny famerenana kosa dia ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany mandeha any amin'ny YouTube sy any amin'ny RDB live ny fandaharantsika amin'ny tolakandro faly mamerina zay fiarabana sy firarentsoa atsika rehetra izay ao anatin'izao akatoka ny fandraisantsika ny fetim-pirenena malagasy izao mirara sosiny tsara ho atsika rehetra azy naiza toerana misy anao ainonao ity onjam-peon'ny Radio Don Bosco ity dia faly zay tafaraka amintsika rehetra tony mazatra dia mizara telo ny fandaharantsika eo ny anaovany famelabelara-kivitra eo ny andraisana ny SMS avy any aminareo ary eo ny fotoana anankiray izay iantsonareo mivantana aty amin'ny fandaharana dia malina ihany koa ny fandaharantsika tsara manamarika ihany koa nefa ny fa tsy dia ho avy aminay irery fa itsika rehetra mifampizara zay le tena izy mifampizara ny asosia tsara mba olombanina antsika rehetra mba hovanenao mo Jeneraly mba hovana Andriamato Flavien mba hovana Andriamato Dadisy Andriamato Miaja Andriamato Bruno zay mampita an'izao feo zao any amintsika rehetra any mba hovantsika rehetra manaraka ny fandaharana toko efa tretsika tamin'ny heriny andaotsika anao famitinana kely satria ilainy zay ya raha manao famitina antsika ny zavatra resantsika tamin'ny heriny Andriamato Flavien dia momban'ny ny fiainan'ny mpivady anisan'ngamba tokony tsahivina amin'izany dia voalohany indrindra amin'izany hoe amin'izany fiainan'ny mpivady zany dia tsy maintsy tokony hisy ny firaisan-tsaina ny mpivady faharoa tokony hisy ny fifampatokisana eo am-mpivady ary fahatelo tokony misy fifanajana eo am-mpivady zay telo zay zany tena tokony iaina ny mpivady raha tiana handeha ho tokantrano raha tiana hirindra raha tiana hilamina raha tiana ho sambatra dia zay fepetra telo zay tokony ao tokony tsy maintsy raha ny tena marina nge dia tokony tsy maintsy satria ina moa ny tanjona dia le filaminana le fitondram-piainana no tena zava-dehibe zay no heveriko hoe ataoko misy le izy tsy maintsy satria tokony misy ezaka le tsy maintsy Andriamato Flavien tsy dia hoe baiko akory fa mila ezaka zay le izy fa raha atao hoe tokony dia eny na misy na tsy misy zany dia tokony zay fa rehefa ataontsika hoe ilaina le izy dia zay angamba fa alohan'ny anoizatsika azy Andriamato Flavien ohatra ny manararoatra ihany satria efa akaiky ihany ny akaton'ny fetim-pirenentsika dia apetraka indray le tambazotra ny fiainam-pirenena sy ny fiaina tokantrano ohatra ntsika zao ny resaka hoe fiainan'ny mpivady ilaina ny firaisan-tsaina ilaina ny fampatokisana ilaina ny filaminana zany koa tokony ho hita amin'ny firenena zany zavatra indrindra akatoko zao fetim-pirenena zao ka zavatra tiako tsahivina Andriamato Flavien dia ny tena le hoe zavatra anankiray izy ta anatin'ny kolotsaina angambany dia momban'ny hoe arendrina eo anendrina io moa tsy nisy fandifasam-peo na fahita lavitra nametraka fanontaniana tamiko hoe inona tsana moa Jeneraly ny dikan'le arendrina ary maninona ny atao le arendrina dia ny antony dia tsotra foana ny tena fitenen'izy io taloha dia hoe tsanganafo fa maninona le tsanganafo fa maninona le afo tsanganafo fa tsy tsanganjiro tsanganafo satria le afo manadio tadio tsara fa mivolamena ny mampamiratra azy tsy maintsy amadalovina amin'ny afo zany hoe manala ny loto manala ny ratsy ary zay fomba fijereo manala ny loto manala ny ratsy zay no tena antony isiany le tsanganafo zany hoe rehefa tonga zany ny asaramanitra zay ilazantsika azy na ny andro fandrona na ny fetim-pirenena zay amin'izao vanim-potoana misy etika zao dia tokony hoe zay zavatra tsy nety tamin'ny taona lasa iny dia aoka ho dioviny io afo tsanganafo atsangana isa-tanàna isam-baravarana io zay ny tena dikan'izany zany fotoana mihitsy ifamelan-keloka ary tamin'ny toe-tsaina malagasy anatin'ny kolotsaina malagasy hoe mivady misitaka tsy maintsy miverina amin'ny vaninandro io mbola tsaroko tsara ho fa na tamin'ny andro ny fanjanahantany iny Andriamato Flavien teto Antananarivo nitadetiko tamin'izany mbola kely na hoe mbola tanora mbola zazy ankizy dia tadiko tsara fa isaky ny 13 Jolay zany hoe akatoky ny 14 Jolay fetim-pirenena frantsay dia tena misy andihana maramila maro amin'ny alina mandeha mitondra tsanganafo
tena afo milahatra ohatran'izay tsy basy no entiny fa le tsangana afo zany hoe mbola nandala an'le kolotsaina malagasy zareo areo maramila vahiny tam'izany moa ny tena betsaka tam'ireo le mpitondro reo de maravahiny tsy frantsay fotsiny fa nisy ny hoe Sénégal moa tena gasy fa tena fiteny gasy azy tam'izany fotoana zany de hoe Sonagaly tena lazaka anao de miroatra manaraka niny mitondra tsangana afo iny dôly ny ankizy ny olona iny atanina reny ambatona kanga sy ny namany iny reny fandehanany tiako averina zay zavatra zay satria tsika eto miady fo amin'ny hoe fampiavanam-pirenena fotoana n'ingy zao zay ny dikany olona tsangana afo azany tokony ho fantatsika kolotsaina sotoavina tokony iverenana zany zao akatoky ny fety zao azany ny antony ampatsahivina azy tena zava-dehibe loatra zay zavatra faharoa ao anatin'izay le hoe maninona amin'ny hoe fetim-pirenena na hoe fandroana na koa ataotsika hoe inona moa zany latsaka azy teo fandroana fetim-pirenena asaramanitra misotranao ny asaramanitra de tena hoe endriky ny fifanajana koa zany fifanajana zany koa mbola sotoavina malagasy tokony iverenatsika zany fifanajana zany tam'izany fotoana zany indre matofy lavien tena lazasika anao fa tena hoe misy fifaliana iombonana eo amin'ny tanàna ary tam'izany fotoana zany de tena mbola tonga misy zany hoe raha misy ray aman-dreny eo tanàna lehibe tsy misy tokantrano ihinana vody akoho fa manatitra ao fifanajana nge zany zay natonga ny hoe mivody akoho an'ny ray aman-dreny ny vody hena ho an'ny mpanjaka zany sotoavina malagasy kolotsaina malagasy tsara mbola averina dôly zany ary zany tsara ny mampatsiahy azy amin'ny vanim-potoana oatra zao farany angamba tiako tsahivina ihany keo de ty hoe rehefa tonga eo asaramanitra eo na ny ataotsika hoe fetim-pirenena inona moa mahafirenena atsika ndre matofy lavia mahafirenena atsika nge de ny sainam-pireneny de ny hira-pireneny tsy misy manana n'io sainam-pirenena na malagasy io afa-tsy tsika rery tsy misy manana n'io hira-pirenena malagasy zany hoe amin'io fetim-pirenena io no anehoanao anamafisanao ny hoe malagasy aho mamalagasy atsika fa tsy hoe rehefa tsy tiako le mpitondra rehefa manorosory le politika de tsy manangatsaina lasaka anao fa na mandeha any ivelany any azy ianao ka mahita sainam-pirenena malagasy tonga de fata mba hita ty ivelany ny fireneko ny fireneko fa tsy miteny zavatra hafa ianao fa tonga de mba hita ty ivelany ny fireneko mba midobodoboka ery mifonao fa hoe io mba misy saina malagasy mainka moa rehefa mba mahenao zany hoe hira-pirenena zany misy filoha-pirenena mandeha any ivelany any redonina ny hira-pirenentsika midobodoboka mihitsy ny fony malagasy andaotsika hoe reny pila ravinahitra rehetrarehetra raha vo maheno ny hira-pirenena ka nahoana tsika eto toerana maninona tsika ny tsy mbo manana an'izany fihetsiky zany zany nge zavatra ilaina inge zany tsy tokony hoe isy fanentanana akory ary hoe mihefa tokony mandeha ho azy araka ny tenenao hira-pirenena sainam-pirenena zany tena zava-dehibe ka tsara ihany mba mampatsiahy azy satria akatoky ny fetitsika zao ary tsika eto efa miteny foana hoe rehefa misy fotoana ohatran'io de apetraka foana ny tambazotra eo amin'ny fiainam-pirenena sy eo amin'ny fiaina tokantrano inona am'izay ary ny fandraisan'izay rehetray araka napetraka teo de hoe ny firenena ny tokantrano no endriky ny fototry ny firenena ao anatin'izany zany de tokony hoe manahoana am'izay ary apetraka ny fanontaniana manahoana ny firaisan-tsaina firaisapo ny fifamelan-keloka ny fifankatiavana ao anatin'ny tokantrano am'izao akatoky ny fety zao manahoana ny fifandraisan'ny mpivady mba misy tokoa ve ny fifamelan-keloka am'izao fotoana zao indra matovy lavia de raha vao miteny amin'olo vadiko manao zao manao zao de mahaiza mamela heloka fa andriamanitra ny mamela heloka tsy vitako zany jeneraly de tokony ho ararotiny zany satria kolotsaina malagasy ary sotoavina malagasy ny fifamelan-keloka ary matoa miteny zany ndre matovy lavia de tsotra zay nge namora ny idiran'ny fivavahana kristiana teto Madagasikara zany hoe fa kolotsaina nanatsika zany zany hoe sotoavina nananatsika zany dikan'izany de tena hoe fotoanan'izany zao anavozana indray azao akatoky ny fety zao zay hoe fifankatiavana fifamelan-keloka hoe misy tanjona vaovao indray hoe aoka ny lasa omba ny lasa fa nde fiainam-baovao indray no etitsika na eo anivon'ny firenena zany na eo anivon'ny tokantrano raha miteny hoe eo anivon'ny firenena ina moa zany ny tokony ho zava-baovao tokony hoe farafaratsany mba miaina ny risoriso farafaratsany mba miaina ny hoe tsy fanajana rehefa miten'io tsy fanajana io nge ny tontolo iainana ny voalohany ahitana azy tsy fanajana de eo amin'ny fifandraisany zany ahitana zao
araroatra ny zavatra ny fa zatao mandalo fotsiny azay ny tena antony na ao amin'ny firenena zany na ho an'ny tokantrano zavatra tena ilana zany ndre matoflavia lazaiko anao fa raha tena isa tokantrano tsika manana an'izay finiavan'izay hoe efa tonga zao ny fetim-pirenena ny asa raha manitra na ny andro fandrona hitanao maninona ary malagasy ny tena hoe andro fandrona fa nalana an'izay mety hoe maloto amin'ny tenanao zay ny andro fandrona dikan'izany tena misy foto-kevitra lehibe apetraka io hoe entin'io fetim-pirenena io fa za raisina fotsiny am'izao manko le mpanatsatso be mihitsiny inako fetim-pirenena za de miteny aminao ny fetim-pirenena ny tenenako azy za tsy hiteny hoe fetin'ny fahaleovan-tena io na fetin'ny fiandrianam-pirenena fetin'ny firenena satria miainga tamin'le sainam-pirenena sy tamin'le hira-pirenena fetin'ny firenetsika tompoko de aokany hoe mba hanana an'izay finiavan'izay tsika fa tena ilana mihitsy voavetivety zao ndre matoflavien miteny izany zavatra any hoe nisy tafahoana tamina olona anankiray tangalamena angava izay zavatra imenomenona ny olona io de ozy hoe maninona ozy izy le sotoavina mba tokony ho hita isaparitra sa manana ny azaka sotoavina isaparitra ary nefa ny faritra mitambatra no firenena rehefa manaja an'izay hoe sotoavina zay tsika manaja ny kolotsaina mahatsika any amin'ny faritra misy atsika malagasy zao renge navaritra anaty natsinany na nahandrefany za zao teo voatsika senao teo nahita mihitsy teo mamasina le olona fitafy avy any amin'ny faritra asa mpianatra reo tanora be dehibe tsisy maharatsy azy mihitsy hitanao mihitsy le hoe fahasamihafana nefa lasa miray volo miray loko noho ninona noho ny fatokava ny fetim-pirenena le arena fahasamihafana ka tena zava-dehibe ny zay andre matoflavien tena zava-dehibe mihitsy zavatra azany zavatra tokony ho ararotsitsika mihitsy reny zavatra sy eo ivelany fahitana zavatra ohatrandreny mitondra tsirom-panantenana mihitsy aomponao de reo reto tanora samy hafa ny fiakanjony samy hafa ny taovolony nefa de reo fa miara-mirona zareo miara-mifaly zareo miara-makalaza ny fetim-pirenena amin'ny endrika maro samy hafa ary zany zavatra ilany zany tsy amin'izany koa no to amin'ny ao amin'ny tokantranao mety samy hafa ny hevitry ny mpivady tsy laviny zany fa ny hevitra samy hafa amin'ny fifamenona ny tena dikany mety ho hafa ny fijeriny ray aman-dreny mety ho hafa ny fijeriny zanaka nefa zany rehetrarehetra zany atao zay mampirindra azy fa tsy ny animbanany le fiarahamonina io tena lazaiko anao fa tena zava-dehibe loatra mihitsy le hoe mandao mba ararotana le fotoana ohatr'izao hitenenana ndray amerenana ndray zany hoe sotoavina zany amerenana zany atao hoe kolotsaina malagasy tsika zao ny tena zavatra mahafinaritra ndray matoflavien de ity ao anatin'ny volana jona zay hoe ankalazantsika ny fetim-pirenena no hitenenana hoe ray volany teny malagasy io teny malagasy io any andre matoflavien mbola endriky ny fiandrianam-pirenena ao any io ny teny malagasy mbola misy endrika telo hoe ny fiainam-pirenena na hoe fitiavanao ny firenenao nde ataoko hoe fitiavana firenena fa tsy ataoko hoe fitiavan-tanindrazana fa fitiavana ny firenena ny teny ary zay le ray volany teny malagasy ny tany zany hoe Madagasikara ary ny fahatelo ny tantara teny tantara ary koa ny ino moa le teo teny tantara ary ny tany zava-dehibe zany zavatra any trois T zay aloha araky ny fiteny azy zay zavatra telo zay fetim-pirenentsika ho tsara daholo ny ampantsehivany an'izany mba manaona moa zany tena hoe makamamy zany teny malagasy zany ve sika eto Madagasikara rehetra anao mahizany zany hoe ray volany teny malagasy amin'ny firenena rehetra tsy misy zany satria le teny-pirenena tena zava-dehibe eto de ararotiko kely ararotiko satria tena ohatra hoe fotoana an'izao anisan'ny zavatra nanao famelabelan-kevitra ndray mandeha de anisan'ny zavatra nazavaiko tamin'izay fotoana izay de hoe samy hafa ny hoe teny-pirenena sy ny hoe tenindreny samy hafa ny antony ny teny-pirenena de ny teny ifandraisanao amin'ny fitonam-panjakana tsy misy teny parita mihitsy zany hoe teny-pirenena ifandraisanao amin'ny fanjakana zany ny lalàna mivoaka de iny lalàna amin'ny teny-pirenena iny anisan'ny manahira ny sain'ny olona mihitsy ny fitenenana hoe teny malagasy ofisialy tsy misy teny malagasy ofisialy zany tompoko teny-pirenena no izy zany hoe le teny ifandraisanao amin'ny fitondram-panjakana zay no atao hoe teny-pirenena ny teny reny de io teny anabeazanao ny zanakao io
zany hoe raha te-hiteny ianao hoe teny paritra fa tsy tiako le miteny hoe teny paritra fotrany mampizarazara de teny reny ary ny teny reny no fanabeazana fa mola volana fanefena ny toe-tsaina ny toe-po ny toe-panahy maha malagasy ianao zay zavatra fa anisan'ny zavatra miteraka fanafitohinana hoan'ny olona ny ankamaroan'ny olona zako miteny izany le miteny hoe any malagasy ofisialy fa inona ny tsy ofisialy rehefa zavatra ampiasana izy de ofisialy matoa ampiasana ka zay tena mahatonga hoe teny pirenena ny teny ifandraisanao amin'ny fanjakana fa ny teny reny ny teny teneninao any amin'ny faritra zay misy ianao ary mamerimberina foana an'izay zavatra hoe ny famolavolana ny toe-tsaina ny toe-po ny toe-panahy ny olo-pirenena apetrako tsara de ny teny reny fa raha vao tsy zay ny amolavolana ny toe-tsaina ny toe-po ny toe-panahy de tsy mahatsiaro manana an'izay hoe mamalagasy azy zay izy sy nanantsony ny rery anaty de ohatra ny lasa miverina ny loha hoe nansaina pirenena raha tsy fantany ny hira-pirenena tsy atony tsy ajainy akory mandeha ny hira-pirenena de tsy manala satroka izy lozany miresaka izy ananetsy fa mpikitikidika mitsikisika lazakinao fa tamin'ny andro fanjanahantany ke Andriamatoa Filaventa raha miakatra namidy nansaina pirenena frantsay tamintsika mbola zanatany ka misy vazaha mandalo afaka mamelaka tahamainana anao eny Alarobia na mandaka zavatra hitany masoko zany satria hoe tsy manaja ko maninona tsika rehefa mieritreritra fa hoe ny verina ny fahaleovatena maninona ny tsy manaja ny saina pirenena maninona ny tsy manaja ny hira-pirenena zany mbola fotoana daholo zany tokony hitenenantsika azy ary zay le fanajany zay ho azy manomboka ao tokantrano zay manomboka amin'ny fifandraisan'ny mpivady manomboka amin'ny fifandraisan'ny mpianaka de eo misehitry ny firenena ihany koa ary zany zava-dehibe ataoko hoe tena ilaina mihitsy satria zava-dehibe loatra de toy izy atsika raha le ohatra hoe raha ohatra raka tomombana daholo le ny zavatra andratsahantsika teo le hoe fifampatokisany sy ny fifampatokisany moa le lazaintsika teo tsy mifampiresahana sy ny namana de hoe raha ohatra raka tsy tomombana reo raha toka tsy tomombana de inona ara ny atao anisan'ny zavatra hoe tokony resahantsika androany zany raha ohatra ka tsy tomombana reo zavatra eo de tsy maintsy mieritreritry ianao tsy maintsy mifampiresaka ny mpivady eto de tena apetrako mihitsy fifampiresahana no ahitana ny vahaolana inona ary lay tiana olazaina misy indrisy tsy mahafantatra ny tena zavatra tiana olazaina koa fomba ahoana no hitenenako azy io fomba fitenenana io Andriamatoa Filavia misy lafiny ngezabe misy fototra goavana mihitsy apetrany raha vao mitsaotsaona fotsiny ianao de efa zay de efa tsy mifandray fa tena mila hoe fomba hoe amin'ny fotoana manahoana no hitenenako amin'ny vadika ary fomba manahoana ny tenenako mba fomba misy fitiavana ve misy fivanajana ve sasana tiany vava aladiny lela fanambaniana fanalikana fanesona zany izany olona izy fampatokisana sy fakazonana hoe fihetsika manahoana no tokony hanaovana azy tsarovo tsara fa ny eo amin'ny fampitana hafatra io mbola apetrako foana io fampitana hafatra io io ny ataon'ny vazaha hoe pédagogie frantsay fomba fampitana fahalalana fampitana hafatra ka tsika eto efa miteny foana Andriamatoa Filavia hoe endrika telo no fomba ahafahana mampita hafatra ny voalohany indrindra de mifijerinao io maso masika ve samba maso hita hoe maso tsy fantatra hoe misy manome fampatokisana ao anatiny faharoa ny feonao mampakapeo foana ve anao mitabataba ve anao sa iny tezitra ve ary ny fahatelo farany ny fihetsika ny fihetsika hoe mampitantana ve mihidy vazana ve rehefa mitena zany rehetrarehetra zany fomba fampitana za isaky miteneny izy eo zao fa nataoko hoe maninona rehefa ao an-dakilasy ny tsy azony ankizy ny lesona satria misy 50 izy nao de sorena le mpampianatra ry mikitikidika ry meme fa maninona rehefa manao koro maninona no azo an'le taranja ny antony satria le fomba fampitana mihitsy no samy hafa ary izy tsara fanahy be ary izy tena hita hoe manampy tsy vonona ny ampitany le fahalalana fa ho mpianarana izy mikitakita tezitra sorena ary zay zavatra zay tokony azadintsika na eo amin'ny mpivady zany na eo amin'ny mpianaka de fomba fandrindram-piainana tompoko zay fomba fampitana fahalalana zay tapitra ny tapany voalohany zay ny tapany voalohany hidirantsika ny tapany faharoa zany hoe amakina ny SMS avy any aminareo dahory mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandaharana mba hovanina @yahoo.fr
M lehibe ny fitomboany mba hovanona @yahoo.fr. Zay dia vita. Mba hovanona. Eny ary fotoana famakina ny SMS avy any aminareo zao andao vakina zany SMS izany. Jeneraly atoetra tsy afaka amiko tsy ampahy firaisana vadiko manana sipabe betsaka aho mety misy fiatraikany amin'ny vatako ve torohevitra vehivavy manoratra. Hoe manana sipa betsaka? Ko hoana ny tsisy fiatraikany amin'ny vatanao zany? Na dia ny aretina fotsiny aza, na ny savorovorotsaina, sy ny tebiteby lava. Rendretrarehetra miteraka aretina daholo izy. Zany efa tenentsika teto ny le matofo lavien fa zao fahendrena Petrakefa. Zay hoa. Ny zavatra tsotra dia hoe manana fitondratena maotany. Zay ihany. Zay ny vahaolana. Tovavy manoratra, inona no ataoko fa tena leo za miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreniko fa tsy misy mahafapo azy ataoko nefa za tena manao raharaha lazainy fa tsisy dikany. Tena lehibe za mieritreritra ilay teniny. Te hiala mafy aho, tsy hitako nefa zay ale mitady asa foana. Eny, zao ny raha mbola ao aminy ianao, za zany eto ny tena resahako dia le ray aman-dreninao. Tena endrika anankiray fanapotehana ny zanaka ny tsy fanehoana fakasitrahana. Anisan'ny endrika fampisehoana fitiavana ny fanehoana hoe fakasitrahana. Nety nataonao ka mahafinaritra be, tohizo fa tsara, sady mampisokatra ny maizay azy, mampivelatra ny toetrany, mahatsara azy eo amin'ny fiainany manontolo. Zaza-potehana ange izany zaza zany. Potehana mihitsy ny fiainany. Zay avy nahita ray aman-dreny hoe vonona napotika ny fiainany zanany. Mba ray aman-dreny inony zany. Alao apetraka ny fanontaniana. Anjarantsika rehetra mihitsy ny miray feo mihitsy miteny hoe inona ny fahitanao ny zanany tena ray aman-dreny ve zany? Hoe tena miezaka mihitsy izy hanapotika an'io zanany io. Ka inona ny terahana reo olona? Mba mila fanampiana tompoko ny zanako entona tena mafiloha be mihitsy. Inona tompoko no ataoko mba te hiona aminao Jeneraly, ahoana no ataoko mba ho fanataontsika rehetra? Dia mangataly lahara-tarobia azahoana dia manao fotoantsika. Efa mifamarana Fandaharana dia menanao zay lahara telefony zay. Vehivavy manoratra misisika ny akavady ihany olona miaraka amiko nefa izy zandriko 5 taona. Efa nampahafantariny ny fianakaviany za, izy tiako, izy koa tsapako hoe tena tia nefa tsy mandrina saiko amin'izay fa te anaraka ilay teninao hoe tokony lehilahy ny zokony. Inona no ataoko? Eny, le izy ange hoa aty am-piandohana ny tsisy olana io fa rehefa tonga any efa 5 taona anao ianao, le vehivavy teneniko eto dia ho hitanao fa io ve lehilahy io. Fa engany amin'ny akapobeany zay fa tsy voatery. Amin'ny akapobeany fa tsy voatery mazava loatra ny teninao, fa engany eo mba le anisany le hoe miavaka noho ny hafa zay olona zay. Fa ny akamarony raha vao manomboka eo amin'ny 5 taona eo ny vehivavy na 50 taona ka ny lehilahy zandriny dia efa miomana. Zay le izy. Efa nisy taona tsina teto nisy vehivavy nijoro vavolombelona. 10 taona nielan'elan'izy mivady ary mbola manan-clé maro le ramatoa fa tena mifankatizo zareo ary tena nanjafike tena trambo zao mbola ka zay nge le miavaka. Tena ataontsika hoe amin'ny akapobeany le voalaza. Eny, zay nge le miavaka tsy misakany zany fa zao zavatra tenenitsika eto dia amafisiko hoe hevitritsika zay fa hafa ny hevitrao, hafa ny safidinao indrindrindrindra. Ianao niny anazy fa tsy zay sendray matofo lavien ka rehefa tena azonao antoka fa hoe tena tianao araka zay lazaina andray matofo lavien rehefa nisy olona nijoro vavolombelona mihitsy eto dia ataovy. Tsisy olona zay mihitsy ny metrinenao ny laza hoe io fa mbola mandeha ihany nefa efa tenenina foana. Tsy voatery. Hoana Jeneraly, mety ve raha zafin'ny mpizafy no mivady? Raha ny tena marina anio dia zao hoe tsika miresaka foana le hoe tarazo. Zany tarazo zany ange dia makany mizanaka makany mizafy ny sisy dia zavatra zay. Ary io tarazo io raha hoe tarazo mitovy zay ny maratra n'le vadi-piavana dia mivadika fahasembanana. Zay le izy, zay maratra azy. Be dia be ren'le olona hoe tsy ndretra mivady-piavana tena mifanakaiky ireny.
misy anankiray amin'izany miteraka telo izy na efatra ny anankiray misy fahasembanana ny antony satria le tarazo za zao vao anambady tsy mbola tara ve za efa 10 taona ary le ovadiko 17 taona le lahy ny manoratra tsy maninona rehefa mety aminareo dia ataovy zay vao tonga ny fotoana eny tsy maninona zay ny fotoana matapa-kevitranareo fiolana ahoana ka ny amerena ny fampatokisana raha tratra ny vady manao sipa fa ao an-trano lasa tsy mifampatoky indrindra fa mivoaka ny ivelany hitako fa tsy mety le izy dia najanoko nefa izy tsy mahatoky ana lehilahy manoratra dia mangatafy fotoana io tsy maintsy ifanatrehana io fa tsy vitany hoe inona ny ataoko tsy maintsy ifanatrehana mihitsy samy milaza ny alahelony eo dia io tsika tena mianaka mifandaminy eo inona moa rehefa tsy misy vola ao an-trano dia mikizitina be rangahy tsy mba mankasitraka mihitsy koa izy amin'io tsy miasa malahelo aho mampalahelo mihitsy zany sady tsy miasa izy nefa be menimenina izy nefa ny tena tokony hoe karakara izy ny loham-pianakaviana kina fotsiny maloham-pianakaviana anao lohany amin'inona mbola ao ve le ratsan-tanana folo arenany men'Andriamanitra mbola tsy verisaina ve mbola misy ve ny 4 reny le arenany le lazakeo men'Andriamanitra mba ianao menatra mba manana ampipo zany lehilahy tsy miasa zany fa ny vadiny mamelona manana ampipo ny lehilahy ny natao amelona fa tsy ny vehivavy ny natao amelona zay dia apetrako tsara mihitsy za dia miteny mihitsy indrindra mpianatra teny université fonjam-bolana mpianatra zay aza mba manambady lehilahy tsy miasa raha ohatra moa izy efa niasa fa very asa hafa indray zay fa raha olona mbola ary za dia miteny foana aza mba matokotoko fotsiny hoe ka zany efa miasa aloha zay vao manambady efa manana antony asa andro fankatiavanareo tsy ho raha veny mandra-pahita ny asa aza mba mety hanambady lehilahy tsy miasa zany fa maninona ho any zavatra eritreretiko dia misy fanohitra amin'ny zavatra miseho foana zay mba nofinofisiko dia tsy misy tanteraka mihitsy na dia efa miezaka mafy azy mankasitraka ny fandaharana mba ho vanitsika rehetra le izy ny tena mahatonga an'io tsy eritreretinao fa ianao manisy sakana ao tsainao sy ao am-ponao dia lasotro ny finoanao mihitsy dia vao mandefa zany dia ho vitako indray ve io be le revirevy fa le tena sakana ao aminao ianao mihitsy tonga ahoana tsara moa zany tao tena vita zay zao dia fa sakana tsy matoko tena fa samy hafa le hoe io kosa aloha dia tsy maintsy ataoko zay atafita amin'io raha mbola samby olona mbola nosoranteny menaka zao ve dia tsy mbo havitany vitany hafa ve dia tsy mbo ve zay indray le hoe fanomezana herin'ny tena fa raha vao ianao no manao sakana le fisalasalana nge dia fa sakany le tsy fatokisa-tena nge dia fa sakany zay le izy zay mahatonga an'io fa tsy hoe ianao raha tsy vitana aza vetany dia miteny hoe raha tsy vitana tsy misy vitana ratsy zany fa ianao no manao sakana ao anatinao ny fihevitra reo koa iny fitenena vehivavy manoratra vita soratra manana zanaka roa le vadiko manana zanaka iray tsy misoratra aminay efa mambady koa le vadiny taloha mandova aminay ve le zaza mariana fa tsy nanana fananana kambanana zareo na dia akoho iray azy ny lehilahy vadiko le izy nge arakaraka rehefa mpivady zany nge na tianao na tsy tianao dia ohatrany hoe nisy zavatra nirahana ananao nirahana ananana ka na zanany tamin'ny vadiny voalohany zay amin'ny mahazanany azy dia mandova azy io zazy io fa sao dia mieritreritry ianao fa zay zanaka ohatra anana fa rehefa nanana zaza tany velany izy ka tena ny zanahany io zazy io mandova tompo ary eto nge fa verimberitsika foana re matovy lafiana tsy ny vady eny mandova fa ny zanaka zay dia asadiny satria zanaka tany aloha fa tsy zanaka tao anatin'ny fanambadianareo tao amin'ny fanambadianareo fa amin'ny mahazanany azy dia mandova azy kanefa nareo fa ray fananana amin'izao fotoana zao io zany milaza fa hoe tiany ariana mivady mitokany ity fa tsitika ambany le azony le lovany avy amin'ny dadany na dia ny rahanareo nanangana azy no lovany fa tsy hoe zavatra hafa afaka ilazana problema ve nareo fa tena misy olana be mihitsy ka tsy voavaha efa tsy mangataka fotoana maka fotoana ianao mena lara telefona rehefa aveo azo ilazana olana tsara mihitsy za toko vehivavy 13 taona lazain'ny olona fa tara vady lany zara hony any ka zay namako vavy manambady dia lazain'ny olona fa hoe adalaiko inona tompoko no tokony ataoko fa saiko nisaraka ilay namako zay tsy niaraka le izy ho azy zao raha vo ny tenin'ny olona anao raha anao dia mampiditra pozina ho an'ny tenanao ianao samy manana ny anjarany io za tsako ny teny aminao mijovan'ny fotoana zao
mbola leo lavitra tsy manambady zay manana vady mpisotro toka mamilava mamontsy mamevola mampijaly eo tokantrano mbola miadana lavitra ianao fa tsy hoe rehefa manambady fitenena fa ny anambadiany zany mba azahoana fiadanana za de milaza aminareo fa am'izao fotoana zao tena malahelo mihitsy mahita an'izany karazana reny mpianakaviana tena hoe mijaly tena mijaly tsy vitany hoe tsy manome vola le rangaha fa mbola mikiasy tanana mbola mamilava mbola mijangajanga inona re olona ny tadiavana an'izany inona na ny ohatra ratsy homeniny zanaka fotsiny de efa zava-doza amina tambo za de miteny zany za sady miteny an'izany za de miteny zato aza samy manana ny anjarany ao vao vetivety no zatovavy anankiray zay zao tompoko efa 9 taona ka maninona ao inona ny olana fa za mandeha ny zavatra tsy fidiny hoe ny olona rehetra efa manambady de za eson'ny ao an-trano foana de eson'ny any aza enona ny fiainanao atao ianao olona miasa ao atao zay mampivelatra ny sainao sy ny fonosy ny fananao amin'ny asa zay ataonao de manana mandeha amina fikambanana de mandraisa anjara amina hoe fanaovatrozy zava-dehibe ny zany lehilahy ny manoratra ny saraka za sy ny olo tiako fa tsy mitovy fari-piainana sy firazanana zay de norarany ray aman-dreniny ahoana kay ny fomba mafaky ny fitiavana azy satria izy tena tiako mety ve raha tonga de mitady olo lafo za ko inandray ara moa mbola andrasanao io nge ozy hoe mbola aloha lavitra ny mbola tsy tafiditra de mivoaka tsy zay efa tafiditra fa zay vao mitranga daholo ny olana hoe ianao rery ny ilikiliky rafozanao rehefa tonga ny fivoriam-pianakaviana ny zanakao rery ny tsy mba misy pikasy ianao rery ny vao esoeso inona ny hidirana am'izany za tovavy 12 taona de miaraka amina tovolahy 12 taona de zay efa taona no niaraka de ny olana izy isaky ny miona amina de mangataka firaisana amina foana de za tsy manaiky de tiana ve izy sa tsy misotra tsy tianao zay foana efa teneny eto foana isan'andro be de be ny zatovavy nangatahany zatovolahy firaisana ranofo sanatry ny vavaladiny lela be voka ilozany fotsiny de eo anao sy ny zazakely zay fotsiny ampafantaro azy fotsiny fa raha tena tianao izy de makavady anao any amin'ny fanambadiana tompoko ny firaisana ranofo fa tsy any ivelany zany foana nefa averimberina misy olo zay ato aminay tonga ato aminay izy indraindray de teneniko ny vadiko hoe aza mifanerasera be amin'iny fa tsy mety de mitady hitarika any ratsy izy de tezitra izy de tsy mety ve mety ny ataonao rehefa hita zao fa zavatra tsy azo soa ve de ahoana kosa ny tsy tenenana rehefa aveo mitranga nge ny zavatra tsy mety de ve de le tokantrano ny raha de makaisa anika izy misy efatra ho an'ny tanora izay iroso amin'ny fanambadiana fa dio ny firaisana ranofo mialoha zay marina loatra zany za tompoko miasa trano de hoe mba ho raisiko isam-bolana ny karamako de tsy manaiky ny mampiasa anazy izy de aleo ono aprimina ny any amin'ny efa tiako za na ny aprimina azy ary de inona ny tokony ataoko misaotra tsy mety zany manina ianao nge ny manana fahefana mivolanao mikaramanao fa tsy ny mpampiasanao zavatra azo torena any amin'ny titany amin'ny ministerany asa mihitsy any zany zany manao didiko fe lehibe fotsiny manao didy jadina ary miaina amin'ny atao hoe fanadevozana vaovao amin'ny endriny vaovao amin'ny endriny vaovao makasirika efa tena mahasoa ny fandarana hovanitsika rehetra misotra tompoko nefa ny eva-pirenena ireo trano-panjakana maro dia tena mahamenatra fa vasoka na rovotra mandritra ny fotoana rehetra tsisy fampiakarana sy fampidinana azy zany kosa aloha de efa zany nge le fanajana de matoflavien sainam-pirenena za de miorokototra mihitsy mahita hoe sainam-pirenena maloto sady rovotra de tena tonga de ny ao tsaiko de hoe ohatran'io mihitsy ny toe-tsain'le olona ao efa zavatra rotodrotika zavatra maloto de tsy mamenatra azy akory ny mampakatra saina maloto sady rovotra za vehivavy 7 taona efa maty vady 3 taona lasy zay misy lehilahy 7 taona miaraka amiko efa maty vady koa izy miteny amiko izy hoe ndao hivady zany efa tsy mazoto ny anambady mba toroy hevitra tompoko le izy ny tena voalohany tsy hoe ianao tsy mazoto iny safidinao iny fa tsy maintsy mifakazo am-po amin'ny zanakao io lehilahy hoe mieritreritra ny akavady anao raha vao tsy mifakazo am-po de hosahirana ianao tena hosahirana tena lasa afobe ny fiainana
satria ny ankizy tsy tia azy mankalasy tsy anazy azy sy namany dia ianao no tesa satria ianao tian'io lehilahy io nefa ny ankizy tsy tia azy dia aleo ifampirarahana ianao teo raha teo tsy mazoto dia aleo mijanona amizao namana fotsiny inakany ambony namana savady za raha mba mangataka fotoana amin'ny valiko dia tsy afaka zay valiny fa rehefa ny namana miantso amin'ny telefona aingana be raha misy ny fahadisoana za foana no mifona tsy hoe manatena amin'ny akory manamaritena ny amin'ny akory fa ny manao diso azy izy dia lazany tsy ahita azy alatsiny zany tsy mba manana fotoana ho anay ny vadiko dia za nitosokevitra ataoko amin'izao dia mangata fotoana miaraka nareo mivady raha ianao fotsiny iteny azy tsy hainao an'izany za momba mpanabe ihany dia mba afaka mety mba afaka mba fa za mihino fa raha za toetran'izao olo zao tsy araka amin'ny andeho any aminao mba izy mahita fa andrama aloka aza manao migiditry andramana dia matovolay karaha jerentsika le fomba fitenin'le raha matoa ato dia tsy anaiky ho any aminao mihitsy izy arakaraka angely izy raha ohatra kosa le raha matonga dia antotsika ho any amin'ny jeneraly fa misy tsy mety amin'ny fiainantsika ahoana izy ny andeha any fa raha hoe sao dia mba tokony mba misy fomba fanatsarana ny fifandraisantsika ato ndao mba ho eritreretiny zany zay fotsiny aloha amin'ny voalohany fa aroa rehefa samy ka ina tokoa moa maratiny zany ndao aritsika ianao ve mba miaino no fandaharana mba hovany io ndao mba andeha ho any mba misy ray aman-dreny any azo resanany any zay arakaraka ny io inaka ianao nalana enatra fa za vehivavy fito amby folo taona sarika enatra be mihitsy dia tsy haiko hoe ina no nalana enatra dia tsy maintsy miona fa io tsy vita nyresaka eto amin'ity fandaharana ity fotsiny zavatra nitomboka tany amin'ny fahazazanao no mahatonga an'io teo amin'ny fifandraisanao tamin'ny ray aman-drenao olona vao pepo foana ianao bety foana vao kapoka zany rehetrarehetra dia le mahizay anao zany hoe le mampiavaka anao amin'ny hafa potika tsisy dia tsy matoko tena olona tsy matoko tena nge le sarika enatra zay le izy ka matoa tsy matoko tena dia olona vao pepo za manana namana nanampia tamin'ny sarotra izy ary tsy adiniko mihitsy ny zavatra nataony tamiko dia amin'izao izy tadiaviko antsoko amin'ny telefona fa tsy mety azoko mihitsy inona tokony nataoko ataoko fa malahelo azy ohatra mba tsy fantatro misy fandaharana amina fahitalavitra anankiray hoe omba mitady dia alefaso any nianarany fa mety ho hita nareny anyreny koa rany io Facebook io ny tena hitana olona hoe efa ela be tsy hitanao dia miteny hoe namana tahaka zao ohatraohatran'izao le izy mety ohatrotra fotsiny tsendra hitany le izy dia miantso anao izy namakany an-trano no ohatra fa ato zao mbola tsisy hoe nakany an-tranony nanakany am-piasany nanakany am-pianarany mbola ohatrany tsy ampy le zavatra nataonao tsika rehetra zay miasa ty amin'ny orinasa ray afakaba ozy izy fa rehefa feti-pirenena toy izao dia manangatsaina dia mizara arendrina sy ny tariny maitsotsomena makasitraka dia samy tratry ny fety daholo dia misaotra tompoko zany zao firaretso mahafinaritra be fotsy mena maitso zay ny lokony fireneny fiainam-pirenetsika za jeneraly mampalahelo be fa nivady koa avy miasa dia mikitika foana manao Facebook foana efa niresaka tamin'ny fa anio ihany izy no mieno fa raha ampitso izy manony ataony ihany vehivavy manoratra teny dia reny oa raha tsy miona mihitsy tsy hita le ananarany hoe mba ampitana hoe mba eritrereto ihany ny reto fa raha nareo no ataony olotrany io dia mba ahoana zay isy fiainana vanina ve zany vao mihetsika kely dia amin'ny telefona eo foana nampianatra an'ilay zanaka nabaviko aza marina ve fa ny ankizy tsy mety mandray lesona mbola tsy mifosaina arakaraka le fomba fampitana fahalalana ihany any io zay miankina amin'izay fa tsy misy aza natao hoe tonga dia hoe dondrona fotsiny zao sady arakaraka le ankizy koa arakaraka eny fa le fomba fifandraisanao azy le zay le ataony vazaha hoe motivation ahoana ny fomba fanentananao azy amin'izay fotoan'izay zay ilainy ka rehefa fantarinao aloha maizy an'le olona zay no vo afaka mampita an'le inona dia zavatra tena misarika ny sainy amin'le izy mety hoe miainga avy amina endrika kely aloha neny mahatonga azy ho lasa voasarika amin'izay na hirahira na hirahira araka ny tenenao dia matovolava marina mihitsy zany
tsy maintsy misy zavatra manaitra ny sainy ary mahasarika azy dia lasa ho azy amin'izay iny rehefa avy eo fa iny le fietombony iny sarotra fa raha vao lasa amin'iny izy dia lasa amin'izay fa tsy tianao atao kory no atao fa zay mihitsy marina loatra sady raha vao ohatrany misy hoe teritery na eny fanerena indrindra fahasiahana za toko tsy zavavy 12 taona misy tovolahy zoko 3 volana miaraka amiko hatramin'izay niarahanay dia mbola tsy tempo fitiavana taminy ny foko hatramin'izao za nefa malahelo azy fa tena tianahy izy inona tompokonao ataoko ny fitiavana tompoko tsy alahelo tsy amin'ny alahelo ny tiavana olona fa tianao izy maizy azy fa tsy hoe mampalahelo ahy izy dia tsy mety zany efa ela tsy voaja ny saina loko fotsy mena ambony maitso ambany tarangeny ampatrevany azy amin'izao katoky ny filim-pireneny zao tapitra ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo zany hoe ndraisana ny antso vany aminareo ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina eny asy dia ny 22 443 99 22 442 09 ndara telefona idirantsika amin'ny fantana miaraba tompoko miarahaba mon général mba hovanina tompoko miarahaba nareo miraha lahy mba hovanina tika aby azafady fa za le niteny antso tamin'izay mandeha le maty vady mon général nandeha teny aminao mihitsy aho fa tsy hitako le toerana niverina amin'ny bisy tsy haiko le bisy numéro mandeha firy mandeha any aminao azafady 194 de mijanona azy zay zao azy mijanony mausolée ve za mako olona avy any Tileara de zay mandalo ana tokony amfirina zao na mon général dia rehefa manao fotoantsika mianaka dia mety ka miantso aloha ianao amin'ny ora omenanao mandeha any omena fotoana mihitsy ianao fa tsy tonga dia mandeha makany ny teny ampitaiko farana ngeza fady manentana an'le olona fa tamin'ny alahady mon général nisy tantara tena tsara be mihitsy anatra ho an'le tokantrano le izy raha misy ny haino tokony anatra be tamin'ny lahady teo hasiny fanambadiana sasa betsaka andafa ty sorana toko sitraka atsika rehetra tsy tonga dia makany akory fa mangataka fotoana zay mihitsy miaraba tompoko tsika rehetra tompoko mafimafy kely azafady tompoko matetika foana ty le teny aminay eo fa mba tiako tendrena inona zany ny voka-dratsy le ny vehivavy mibekarana ny lehilahy nakasitraka to le voka-dratsiny dia zao raha vao le vehivavy mibekarama dia tsy afaka mihitsy mba manao zay safidiny na hoe hitantanany ny tokantrano ohatra ataontsika hoe misy mba tiany mba manaingo ny tranony izy dia mba mividy zavatra hanaingona ny tranony tsy nera tamin'le lehilahy dia tonga dia esy teny ataony eny enao tokoa moa be vola ianao mibekaramako tsy mahagaga inona zao no manamaika ny vidiny io tanao zay le izy fa rehefa ohatra ka ny lehilahy ny be karama dia mba afaka mianoka amin'izay karama raisiny le vehivavy satria ny lehilahy ny natao amelona nge fa ty ny vehivavy fa saingy zao amin'izao vanim-potoana misy atsika izao dia mienda miembavy ny fiainana tokantrano zay zavatra fa raha vao ny vehivavy ny be karama noho ny lehilahy dia efa miomana zay le zavatra zazainy eto foana na hoe ny vehivavy no ambony fahaizana noho ny lehilahy dia efa miomana satria le lehilahy tonga dia hoe raha vao tsy manaraka ny heviny dia hoe eny enao tokoa moa be diplôma ka mahagaga zany mahagaga tonga dia zay nge efa tsy mieritreritra an'izany akory le vehivavy miaraba tompoko mba hofanina tompoko tsika rehetra tompoko zavatra roa no lezaiko ento ny voalohany fangatahana raha mety ento tsara dia tsara le fandarana mba hovanina tompoko ento fa saingy foy dia foy ho an'ny mpanaraka azy le fotoana dia fangatahana raha mety tsy mety ve raha ohatra ka hoe mba hitarina kely mandrapatonga ny am'raiky amby folo sasany le izy satria aoriana le am'raiky amby folo dia hirahira fotsiny no mandeha misy fandarana efa zany ny fandarana oatra zany tena mba ilain'ny mpiara-belona indrindra fa mifampianaranao mon général entoko tsisy afa-tsy ty radio ray ty mantsy manao an'ity fampianarana ity dia tena ilain'ny mpiara-belona tokoa dia ny faharoa za tompoko manana vandrana koa ny ray zay ny kambanana fanareny
Ny ray tsikambanana fa reny no ikambananay. Dia vao 3 taona monja le zanako farany no maty renina io. Dia talohan'ny nafatesany dia nanafatra anahy le reniko hoe jereo le zaza ireo. Voavolevina nefa izy dia tena tsy nahavelan'ny ray aman-dreny ny fianakavian-dreny fanerasera tamin'ny fianakavian-dreny mihitsy ireo ankizy ireo satria mahantra hono izay. Dia izao zany le zandriko zany efa 13 taona na ray dia 20 taona na ray. Dia le zoko zany efa tsy mianatra tsony mihitsy. Dia le zandro 20 taona zany troisième année eny Akatso. Dia misy tovolahy zany miaraka amin'izy io. Dia le fianakaviana avy amin'ny dadany mihitsy tompoko no nandeha nakany amin'ny ray aman-dreny le tovolahy ny teny hoe arosoy amin'izay ny rahanareo. Nefa zany le zandriko fanerasera amiko miafiny. Dia mitaraina aty amiko hoe za mbola te hianatra fianarako tsy raha indry zareo intsony, fahasalamako sy ny rehetrarehetra. Dia za zany lasa manampy anazy manosika azy amin'ilay fianarany. Nefa ny olana amiko zany eo amin'ilay vadiko zany miteny aminah hoe fanga izy tsy manana fianakaviana indray. Dia azavaiko amin'ilay vadiko zany izao le kady dia sady matahotra le vadiko zany malahelo an'ilay zandriko. Dia tsy hitako tompoko hoe inona zany no tokony ataoko manoloana izay zavatra satria hatramin'izao zany le ankizy tsy avelan'ny fanerasera aminay. Dia sendra mba nakazy dia miteny hoe fa maninona le ankizy ny tsy avelanareo makana dia ataoko hoe ray be sy renibe niteraka mamanay ary mbola tsy nahita le ankizy hatramin'izao. Dia tsotra be ny avalony zareo hoe fa zay anga mitazona ny tongotra izy zareo fa manana ny tongony izy. Nefa le ankizy tsy avelan'ny fanerasera aminay. Dia le zandriko zany mitarainy za ozy izy raha vao manao beloma kany marina fifampitaona fa le fiainako amin'ny fianarako sy ny rehetrarehetra zao ary za ozy izy terenena ambady dia matahotra le zandriko. Dia tsy hitako tompoko hoe le izy azonao zany zavatra zany tsy vita resaka fotsiny eto fa na mangataka fotoana le zandronao dia miresaka mazava ampahatonina mihitsy dia hoe inona daholo ny lafy tsara ny inona ny lafy ratsiny makaiza sy makaiza. Somary miafina kely nareo mirahavavy dia makany amin'ny jeneraly. Iny ary zay atao. Ia. Rehefa ilaina zay dia manao an'izay. Resaka ohatran'izany manko tsy vita fotsiny tonga dia manao hitsan-dalana fotsiny. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Vaovana. Tovolahy 5 taona. Efa rano taona tompoko taoko ny Fanambady. Fa liolana kely mba fahasebarana rabatana. Dia sady toro fitiavana vehivavy mihitsy ataorako sotiny ny vehivavy. Dia mbola mety sivy mariana fa efa manana fivy velomana fambolena sotiana tompoko. Fa manina moa ny hoe raha vao manana fahasembanana dia tsy ho tian'ny olona. Arakaraky ny fahaizanao mifandray amin'ny olona fa tsy ny fahasembanana rabatana tompoko ny tsy hanambadiana dia milaza aminao an'izany firifiry ny olona sembana manambady. Raha ilaza anankiray fotsiny aminareo zavatra tena nahavariana izy mivady samy mona miteraka telo fa ny zanany aloha tsisy mona fa tsy rehefa sembana zany na ohatra koa mafatatra olona hoe izy mivady samy sembana samy miasa izy miteraka lehibe ny fikambanana anankiray mikarakara sembana izy mivady samy sembana daholo. Ino ka aza raisana ho lafiny hoe tsy avy tany ninona zany fa ny toe-tsaina ny mampandrosina mampiemotra fa tsy ny fahasembanana ny tsy ahitana vady fa ianao ny tonga dia matahotra hoe raha vao mahita ve izy tsy ataony misy zavatra tsara napetraka Andriamanitra ao aminao ao zay zavatra tsara zay hitiavan'ny olona anao zay. Miarahaba tompoko. Nahoana tompoko mba vonona fika rehetra tompoko. Fidorana vavolombelona kely mba ataoko mo jeneraly. Eny tompoko. Eo amin'le resaka le hoe ny vehivavy be karama no miasa. Tena niazy vato tena tetsa-panjakana. Za tatsa. Tsy manana diplôme fa vato tetsa-panjakana izy fampianana. 10 taona zao vadinay mbola tsy misy resaka hoe izy mikarama za tatsa kely fa io tena ohatra omeko mpivady mihitsy. 10 taona vadinay mbola tsy tsaraka zay na ray mihitsy azy. Dia ny toe-tsaina amin'ny fahaizana mifampiresaka. Zay tena zava-dehibe. Fa tsy ny vola mandalo ihany fa zay mba tiako ampitaina amin'ireo tokantrano mety ka tena torovavolombelona mihitsy amin'izay resaka zay fa tsy dia hoe voatery ny mpivady rehetrarehetra no manao an'izay fa misy tena marina fandrindra tsara. Resana io tena zava-dehibe izay roa ary tena miaino an'ity fandarana ity
tena mahafinaritra be ny fandaharana tsy mitaraka amin'ny hery zay rehefa alarobia mbola mihaino ary rehefa amin'ny fijerena ny alatsinainy. Misaotra tompoko. Saotra betsaka amin'ny Jeneraly. Misaotra tompoko. Tena zay nge zay le firaisan-tsaina zay nge ny zava-dehibe. Tadidio tsara fa raha vao miraisaina ny mpivady dia tsy misy hoe tiany tiany ianao, tiany atsika. Na ny vehivavy ambony karama na ny lehilahy ny be karama tiany atsika, tiany karama atsika, tiany velomatsika, tiany mampindro. Zay Fananatsika. Tiany fananatsika. Raha vao zay toetsainy zay no mipetraka antsika fa tsy ana anao dia mandeha ny tokantrano tompoko. Zay tena marina mihitsy. Misaotra anao ny joro vavolombelona tompoko. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Ien tompoko. Baovanno. Ny azy zany mikasika an'le resaka fanabeazana zany efa noteneninao teo. Ien tompoko. Le hoe fifandraisan'ny mpivady ao tokantrano ny ray aman sy ny zanaka. Rehefa nijery tamin'ny gazety anaty dia nahita hoe nahatratra 420 ny zazafiry, 570 sy 900 amin'ireo dia nitsoaka ao an-tranon'ny ray aman-dreniny. Ore olona fa dia ona loatra hoe tena mampalahelo hoe zany fa maninona moa ny ankizy no mandoa tsoaka ao an-tranon'ny ray aman-dreniny. Zany dia vokatra le fanabeazana efa tsy mipetraka tsony le hoe tena fijerena n'reto ankizy reto. Eo ihany koa moa le fanapepona fiesana fiteromana ka an'le ankizy lasa sila no mahita an'izay hoe tambitamby namana. Enao koa tsika moa zany marina fa tenin'Andriamanitra le hoe manajany ray aman-dreninao mba ho ela velona ianao fa nefa raha tsika ray aman-dreny matoa napetraka Andriamanitra hoe ho atsainy izay mitovy endrika aminy dia Andriamanitra mba nanantena antsika hoe tena ray aman-dreny fitaratra, mahay maneho fitiavana tahaka azy, mahay mamela heloka tahaka azy, mahay manitsy tahaka azy. Ka raha ohatra tsika ka tsy manana an'ireo toetra mahitovizatsika endrika amin'Andriamanitra ireo tena Andriamanitra koa raha mampisy fanantenana amintsika. Ka matoa ny ankizy anankiray tsy manaja an'izay fitsipika hoe manajany ray aman-drenina zao, le ray aman-dreny mihitsy no tsy hainy mipetraka amin'ny ray aman-dreny azy. Amaranako azy moa dia misy teny zay engo tamina mpanabe anankiray zay tany am-piangonana moa nahenoko azy moa frera anankiray zay naza hoy izy 100% ny fanabeazana ny ankizy izy 570 ao atokantrano, marina 20% any am-pianarana, ny 500 any amin'ny fiarahamonina. Ka raha vao mivadika ireo izy dia mivadika koa ny fiainana ao atokantrano sisa manaraka amin'ny fitsipika rehetrarehetra. Ka dia anjarantsika mitoetra reto fa mampalahelo izany tarehimarika izany ary engane mbola misy foana ny mpanabe, mbola misy foana ny olona tonga saina ka manitsy sy maneho izay mba andifatany etrehana izao fiainana izay génération 2000 moa filaza ny ratsiny amin'ny teny vahiny dia tena masy izany nitaizaka izy génération 2000 izany. Nefa rehefa hoentintsika amin'ny alemena amin'ny fivavahana indrindra mila mana-masa izay fitiavana izay ny ray aman-dreny mba ahafahany izy tena fitaratra hoe tena izao ny fiainana ao an-trano araka le nitenana hoe fitiavana, fampitokisana, fahamarinana. Ireo ny tena tokotelo hoe tena ahafahana miatrika an'izao rivotra mitsoka aingana dia aingana izao amin'izao taonjato faraka amin'ny 20 izao. Makasitraka rehetra. Misaotra indrindra tompoko fa tena zay mihitsy ane le izy tena zay mihitsy ary za miteny foana ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao indray matoa filavia be dia be mihitsy fa mandeha any amin'ny sekoly aho manomboka any amin'ny classe de 6e ka hatrany amin'ny terminal. Zao foana ny fanontaniana henoko fa manina kay ny ray aman-dreninay tsy matoky anay, ny dikan'izany manina ny ray aman-dreninay tsy tianay, fampatokisana ny fototry ny fitiavana. Gaga ianao rehefa avy eo misy tanora ane tena miteny mihitsy hoe tena efa leo monina fa tsitra dia andehanany dia mahita olona hoe mba maneho fitiavana aminy tany dia lasa izy mandeha. Raha mandeha makany amin'ny polisy zao ny ray aman-dreny anankiray fa tsy eo ny zanany dia lazaiko ianao rozy ny any hoe eny tsy dia mahagaga fa fomba ny tanora manao an'io kanefa tsy ampy izay. Miarahaba tompoko. Vaovanina tompoko. Tsika rehetra tompoko. Tsika rehetra fa tsika moa zany hoe fijoroka ho an'le vehivavy teo tany voalohany misy hoe andeha hitsoaka an'le foyer zay mantsy le figa zay abandon le foyer manao figa zany hoe nanina no mitombo ny ankizy mitsoaka dia indray
ny 50% zany atamin'izay aman-dreny aloha fisaka mihitsy n'izay hoe fokasigara ny dada raha tsy mamy dada tsy hevitra ao an-trano dia tsisy teny mihitsy zany hoe tia teny dadako anà moa zany na zany za tsy manao an'olona hoe ahoana fa dia tamin'ny infantile ny zanako a jusqu'izy majeur tsy mba fantany hoe ohatr'izao mamy dada dia ohatr'izao tsy misy zany dia nefany a mivoaka amin'ny anankiray milieu anankiray izy amin'olona zay miara-miaina azy le olona mety ho mamy toka dia mety hoe mba misy mivoaka miaraka amin'ny namany dia ohatra zany na any extérieur moa resahana io a dia za moa mananatra mihitsy entoko marina loatra zany marina ny teny zany ray aman-dreny zany matetika ange mba tonga ianao neny fitaratra ianao neny modely ianao ny atao hoe manahoana zany atao hoe ray manahoana zany atao hoe reny ka raha toetra mamoehatra tompokonao tsy eo anao dia nanekiza raha tsy te hanambady tsy te han'olona tokantrano marina loatra zany miarava tompoko salama tompoko mba mba hofanina tompoko mahazavatra anakiroa tompoko ny saika mba amitany kely manana zanaka roalahy indray 12 taona dia indray 15 taona arak'ilay teny teo hoe le ray aman-dreny hoe mitsisy fifampitokizana nefa izay tena mifandray am-po tena mezaka mihitsy zany a mareny anà mipetraka amin'ny mareny nefa zany a ohatrany hoe tsitako ohatrany hoe lasa mafilo tsitako hoe inona zany tena zavatra ohatrany hoe banga amin'izay nefa izay tadiaviny zareo dia hitany izay rehetrarehetra teneny zareo dia ekeko raha ohatra hoe zavatra mahasoa anazy nefa za rehefa mba miteny an'zareo raha tsy hoe mamerina indimy ngamba le zavatra tenenina an'zareo tsy miheno zareo mamaly zareo tena indray hoe inona re zany tena tokony hitondrako an'reto zanako reto fa tsy haiko hoe ahoana mihitsy ny fomba fitondrana azy hoe savy hoe le tenako hoe fantatra zareo hoe tia be azy loatra dia ohatrany hoe izay no eritreretin' zareo ohatrany hoe mampianta azy dia faharoa manaraka izany ny zokon'izy zareo zanaka vavy efa manambady ny zanako tsy mara fangaintsika kely fa tapitra fotoana manambady efa manambady le zanako vavy dia ohatrany hoe izy zany ohatrany hoe tia tena be satria tiany hoe angaketana aty amiko daholo le zavatra rehetrarehetra na le hoe zaza kely ny azy dia eo mamitery anazy dia iny to dia testy eny tompo zay nge io a le fomba ifandraisana ifampiresahana mihitsy nge misy lanja ny ngezabeny io e tsika ray aman-dreny manko nandray dia mandray manino ndry manao ohatr'izao ohatrany tsy mety ny ataondry sorena iziko olo efa manana tokantrano efa manambady iziko mbola zany nitondranao azy ko ngaio zaza 10 taona zay tsika ray aman-dreny keo tokony eritreritra an'izany a zay ka tapitra ny fotoana tsika fa tsika niresaka teo ny fifandraisana fampatokisana zany zava-dehibe dia niresaka koa tsika ny hoe sotoavina zava-dehibe loatra tsy hoe amin'ny firenena ihany fa ho tokantrano ny atomboa ny sotoavina sy ny ataontsika hoe ny zavatra kolotsaina fototra nananatsika tonga ny fetim-pirenena dia mba hieritreretra ny zay zavatra ndresahana teto a mba hanova ny fiainantsika ho amin'ny tsaratsara kokoa zavatoko tsy misy mifandarantsika ho amin'ny heriny anio satria fetim-pirenena noho izany amin'ny tapabolana ndratsika vao mihaina eto amin'ny fandarana fa mireny fandarantsika amin'ny alatsinainy amin'ny varisisasiny any mandeha amin'ny youtube sy any amin'ny RTB live ny fandarantsika dia raha te iona amin'ny jeneraly dia atsoy amin'ny 22 443 87 aloha dia ao nareo maka ny lara telefona dia atsoy jeneraly rehefa azonareo ny lara telefona amin'ny fisasany ka hatramin'ny 8 maraina amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 ny tolakandro dia atso tsara ny fotoana izay omeny anareo ny fandarantsika teo dia ny rahantsika tamin'ny Bruno teo amin'ny lafiny teknika dadisy mihaja teo amin'ny lafiny kirakarana ny sary manome fotoanantsika ro amin'ny manaraka indray ho amin'ny tapabolana indray veloma tompoko dia mba samy manao fety sambatra ento mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny Alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina